nantsika mianakavy kosa ny fiadanan'Andriamanitra sy ny pasoavany any. Faly be indray ny tenako mandroso anatin'ny tokantranontsika tsy tsiray avy amin'izao zoma hariva mahafinaritra be izao sabata mahafinaritra izao dia bon sabasahado antsika mianakavy izay tena efa ao anatiny tanterakantsika amin'izao fotoana izao ary anatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra isika dia ny sabata izany dia mirary anao sady mba hiaina n'izany sabata izany amin'ny fifaliana tsy hisy fanaka-tsakanana amin'ny fahafinaretana amin'ny fahasambarana no iainanao an'izany ary tanteraka aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra fa hoentin'Andriamanitra ianao dia mampifaliana ao an-tranony masina. Aleluia. Izany mihitsy no antony izao amin'ny sabata izao hitondranao hifaly indray Jehovah amin'ity sabata masina ity. Raha tsy nahita fifaliana mihitsy ianao tena anatin'ny herinandronao tany dia aza mahatahotra fa eto mihitsy no hanovozantsika fifaliana. Eto tsika tsy maintsy mahita fifaliana tsika rehefa tonga eto. Tsy maintsy mahita fitsarana tsika rehefa tonga eto havana. Amin'ny fifaliana no iarahantsika amin'ny fideran'Andriamanitra eto indray androany. Aleluia. Ny fideran'Andriamanitra dia ataontsika foana izany satria mendrika azy izany ravana malala. Misy fotoana mety indraindray tsy voatery tokoa hoe amin'ny fifaliana be sy amin'ny fitsinjahana sy ny fandizana be na tahaka an'izany no hiderantsika n'Andriamanitra. Fa misy ny fotoana mety indraindray mety misy zavatra tokoa mandalo eo amin'ny fiainantsika dia na dia tahaka ny abakoka aza ny fiainantsika dia ny zavatra lehibe dia izao ny fiderana mivoaka eny aminao ny zava-dehibe androany. Tsy ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika ny zava-dehibe androany. Kely io, zavatra kely io. Na fitahiana koa ny tonga teo amintsika dia mbola teteny aminao hoe mbola kely koa io ary tsy mbola io akory ny fahatsaràn'Andriamanitra rehetra. Fa kosa ravana malala ny zava-dehibe androany dia isika mivoaka avy ao anatintsika ao misy fiderana ampololotra, misy fankasitrahana vokatry ny fo avy any anatin'ny fotsika tsiray avy ary dia ataontsika izany androany. Anokafana ny sabata dia misandrata ry havana ary izany mihitsy ny tena zava-dehibe satria mendrika omentsika voninahitra Andriamanitra. Atana ny fiainantsika izy nandritra ny herinemana. Herinandro be izao no nitantanana anao. Raha nahita vaovao ianao tamin'ity herinandro ity dia maro ny olona maty. Na tanora izany na antitra izany na lana vavy. Dia betsaka ny olona nindosy ny fahafatesana tamin'ny herinandro iny. Mba te hahatody an'ity herinandro ity ihany. Saingy indrisy fa tsy nahatody. Fa tsika ry havana herinandro be izao mbola nameloman'Andriamanitra anao indray. Herinandro be izao mbola nitantanana ny fiainantsika indray. Nahoantsika androany nitsotonga eto anatrehany misaotra azy. Fahasoavana lehibe ny ainantsika tao anatin'izay herinandro izay. Izaho manokana misaotra an'Andriamanitra satria tonga ny vakansy androany. Tao anatin'iny iray volana sy tapany izay nianaran'ny ankizy iny dia tsy narary mihitsy ireo zanako ireo. Indrindra fa izy ireo lahy izay tena lahy ary tena mbola ao anatin'ny taonan'ireny faharariana sy ny zavatra ireny. Ao anatin'ny taonan'ny température sy ny zavatra ohatr'izany fa misaotra an'Andriamanitra manokana eto ary mijoro vavolombelona. Fa tonga ity ny vakansany automne ry havana malala. Tsy narary ireo zanakay ireo voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Tsy narary na dia indray mandeha azy. Aleluia. Tsara Jesosy ry havana. Mitahiana dia ny fahasalamana aza omeny, hery sy tanjaka omeny. Nefa inona tsy ataon'ireo zaza ireo any ampianarana manao sport ireo, mihazakazaka ireo. Fa salama tsara, tsy nisy nanombinana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mety koa tanatin'ny misandrata hiderako azy izany ary. Saminy fa ianao io koa dia salama tsara. Ankohonanao salama tsara. Nomen'Andriamanitra ny sahaza ianareo. Antsika hisaotra an'Andriamanitra. Mendrika ho teraina Jehovah ry havana. Mendrika azo ny voninahitra. Aleluia. Jehovah Andriamanitra. Amin'ny fiankofana sy ny fiderana, amin'ny fiondriana tanteraka mihitsy ny fanetretena Jehovah anao. Hanantonanay ianao amin'izao fotoana izao satria dia
Tsapanay dia tena tsapanay tokoa Jehovandriamanitra. Fa tahaka ny vovoka sy ny tany manga izay reto. Tahaka ny kankana kely hoy Davida. Fa ny tananao mahery no mihazona anay. Ny tananao no manamboatra ny lalana ny tananao miaro anay Andriamanitra. Ianao no mikarakara anay. Miaro ianao na dia nofonay aza tsy ho voaratra tamin'ny herinandro iny. Tsy ho tafotoana tsy lavo ny enjera Jehovandriamanitra. Misaotra anao izay efa tsy misy narary ny hopitaly izay tamin'ny herinandro iny Jehova. Isaoranay anaranao masina ny fitantananao ny fiainanay tsiray avy reto. Nomenao anay sy ny ankohonanay Andriamanitra izay rehetra sahazanay tamin'ny herinandro iny. Ny hinana izahay, ny sotro izahay, ny tafy izahay, ny voaka sy niditra izahay Jehovandriamanitra. Tsy nihavaka tamin'ny olona akory izahay Jehova. Ka mety nijerijeren'ny olona satria mety nisaringo-bori-damba. Na mety nijerijeren'ny olona satria mahantra. Tsy nangataka taman'olona. Fa misaotra anao izay Andriamanitra fa mba mitovy amin'ny olona rehetra. Mivoaka eny izay Jehova, mitafy ny voninahitra ao izay. Misaotra anao izay Jehovandriamanitra no fitiavanao. Fa tsy nisy tsy nafonao anay izy rehetra nahasoanay tamin'ny herinandro iny. Nomenao anay ny sakafo sazy. Nomenao anay ny fahasalamana. Notahinao ny ankohonanay eny ny fianakavianay mbola notahinao ihany koa. Na dia tsy mahatsiaro anao azy izy ireny Andriamanitra. Isan'izy ireny tena tsy mahatsiaro anao akory na amin'ny fomba maraina na atory ny alina na hivoaka ny trano na hiditra ny trano Andriamanitra. Tsy mahatsara miantso ny anaranao akory. Fa misaotra anao fa noho ny fahasoavanao dia akombanao an'izy ireny ihany ny anjelinao miaro an'izy ireny. Tsy tratran'ny loza, tsy tratran'ny accident, tsy tratran'ny faharetina mahafaty. Jehovandriamanitra, tsy vaky trano Jesosy ahy. Isaorana ianao mbola manakohanina izy ireny. Mbola tahitao Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana. Fa izany rehetrarehetra izany isaorana ianao eto androany. Mahakasika ny ankohonanay ny fahasoavanao. Mahakasitraka anao ahy Jesosy. Androany izay Andriamanitra, tonga eto anatrehanao izay androany. Dia hiteny eto anatrehanao izay efa tiana eny. Andramo Ka Izahao, afapo tanterakao, faly mananao, andriankina ny fiainako rehetra. Umepumzakanao ny tompo ny androko, sy izay mety ho faniriana sy tanjoko. Sambatra sy tretrikao, tsara ny fitiavanao, ampioay mandraky izay doria. Andramo Ka na feliko, kafoko izao rehetra izao tsy meniko. Afapo tanterakao, faly mananao, andriankina ny fiainako rehetra. Umepumzakanao ny tompo ny androko, sy izay mety ho faniriana sy tanjoko. Sambatra sy tretrikao, tsara ny fitiavanao, ampioay mandraky izay doria. Vela wiala namaruni pagala, faiza wana ututuru ritumpu. Iyana unuwanje manichu, kupusite na panzakeku,
tiako arimbolo tiako isan'andro. Saluti amico indrindra, rifiainako anilanao mirindra, raha tsy eo tokoa ianao eo izao rehetra izao, anjareo manokany tontolo. Izay Izay miaraka aminao tsy mihery, manana mpiandry tsara sady tsara karakara, ialokeo ambaniny latrao, aza velao iala namarony mpangala, fa izao anao tontolo ritompo. Ianao no Andriamanitro, tompo sy tena mpanjakako, tiako arimbolo tiako isan'andro. Aza velao iala namarony mpangala, fa izao anao tontolo ritompo. Ianao no Andriamanitro, tompo sy tena mpanjakako, tiako arimbolo tiako isan'andro. Ianao no Andriamanitro, tompo sy tena mpanjakako, tiako arimbolo tiako isan'andro. Ianao no Andriamanitro, tompo sy tena mpanjakako, tiako arimbolo tiako isan'andro. Tsika tsy anao mba iray fo amin'izany iry izany hoe maloka ny tontolo raha tsy eo ianao Jesosy. Voapirofo ange zany ravana malala, voapirofo ange zany e. Voapirofo zany tao amin'ny tany Egypta ravana. Rehefa maizina ny tontolo, maizina Egypta, dia noporofon'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny fahazavana izy. Tena fahazavany izay rehetra matotra azy izy. Dia voapirofo fa teo amin'ny tany Gosena rery ravana malala ny Nazara. Mahavariana hoe tahaka ny ahoana ny fomba fitrangan'izany zavatra izany. Hoe ny tany rehetrarehetra maizina daholo, dia eo amina tanàna anankiray tonga dia misy tara-pahazavana miainga avy any an-danitra, dia mitsilo fotsiny an'io toerana io rery, tsy mivoaka an'io fa eo rery. Ary ny Egyptiana tena tazana tsara mihitsy satria ao anaty maizina sy mifandona angery avana ny Egyptiana, tsy mifankahita fa tazany tsara mihitsy hoe misy tara-pahazavana io. Tonga dia mahitsy be makao Gosena rery fotsiny, fatany tsara fa iza no mipetraka ao Gosena, tsy Egyptiana no mipetraka ao, fa zanak'Andriamanitra no. Dia mazava ny tanàna, tsy nisy maizina tao Gosena, ny ainany toy ny lamina ny fiainan'ny olona, ny mpivarotra ny toy ny varotra, ny mpamboly ny toy ny amboly, ny mpiompy ny toy ny nanao ny fiompiana. Tsy nisy ny katso ny fiainan'ny olona satria nisy fahazavana tao ravana malala.
ny fiainantsika reto angeliavana tsisy mikatso satria eo Jehova manasanatsika. Asoandrotsika andro amanimanina tsy miaina ao anatin'ny aisim-pito angentsika reto ny mahatonga antsika ohatry zao reafany fa zao tontolo zao tena miaina anaty aizina mangitsokitsoka ny ainan'izao tontolo zao, tsy mahita lalakivoahana ry havana malala fa tsika miaina anatina fahazavana ianao, misy tara-pahazavana mitsilo ny fiainanao. Zany no mahatonga ny tongotra tsy tafotoana, zany no mahatonga anao afaka mitohy foana ny fiainanao. Ninona zavatra mitrangy eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ny fiainantsika afaka mitohy ry havana malala satria omenanao ny mazava ry havana. Zany ny tombony miaraka amin'Andriamanitra zany. No mba ataontsika ity raha anankiray mahafinaritra ity androany. Tsara antoka Andriamanitra miaraka aminao. Tsara antoka miaraka aminao Andriamanitra. Fotsika rehetra mitsanizany androany. Amen Jehova. Tsara antoka izay miaraka aminao Tsy mamanatra amtera Ranao Jesosy raha eto an-tany famizao izay lanitra votontona androso famolaterana lay anisy sambaty ay nanometo kiaradalana mitromanjakisa Tsy mamanaky amtera Ranao Jesosy raha eto an-tany famizalisy lanitra votontona androso famolateriana lay anisy sambaty ay nanometo kiaradalana mitromanjakisa Isaminana naizare no misy asa kisatria tsy mandana kayana rambolety fahotena mahasara Nangakina rizesoti Tebite Iya Yufona Sananduka Mandalo, Tunika, Sumura Lucy Mala, Asofani Manana, Tetsimufa, Tiratizai, Kananuma, Manafia, Nansara Paradisa Su. Andramo Sana
Afatsika rehetrarehetra samy resy lahatra amin'izany hoe Jesosy tsy mandao antsika ry havana malala. Na iza toerana misy antsika na aiza nisy fotoana nahita teo amin'ny Facebook teo dia zao zavatra nitenen'ilay olona mba manao sondage ilay olona hoe raha zao ianao ozy izy any Madagasikara zany ilay olona dia raha zao ianao ozy izy mahita asany any an-davy dia ahoana isarahanao ve ny olona tianao ozy izy? Ianao rery ny lasa dia ahoana ny olona tianao ve isarahanao sa ahoana? Dia be ny valiteny tao ny teny hoe tena isarahako mihitsy ka anorina fiainana vaovao aho. Tsy mety tsony matoa zaho lasa dia fa any aho zany dia izy aty. Dia tapitra treo amin'ny fisarahana eo ivato zany ny fiarahana ry havana. Anefa za mino fa nilokaloka tao ambadika zany efa taky ny ahoana hoe tsika tsy misaraka zany mandramaty hivady sy ny sisa sy ny sisa. Fa Andriamanitra ry havana malala izay toerana rehetra nisy ny zanak'Israely dia nisy an'Andriamanitra. Efa nitoritsika teto fa niovaova toerana foana ireo zanak'Israely ireo. Nanomboka tany amin'ny Abrahama dia fa nifindrafindra toerana i Abrahama, tsy nipetraka tamin'ny toerana iray. Fa izay rehetra misy any Abrahama dia misy an'Andriamanitra. Ny toerana rehetra nisy ny zanak'Israely dia tsy maintsy misy an'Andriamanitra. Tsy maintsy mitodika eo foana Andriamanitra. Tsy maintsy mihaino eo foana Andriamanitra. Tsy maintsy mamainga eo foana Andriamanitra. Halleluja. Na roviana. Dia tahaka izany koa tsika rehefa. Izay toerana rehetra misy anao io dia misy an'Andriamanitra. Misy fanatrehan'Andriamanitra eny aminao eny na miditra izy ianao na miditra izy. Dia izany no mahatonga antsika rehefa eny amin'izao tontolo izao eny mahavariana, mahatsapa zavatra ny olona rehefa miara-miasa amintsika, mahatsapa zavatra ny olona rehefa mifandray amintsika satria misy fitahiana eny aminao. Mba afaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izany ve ianao? Ianao io taloha ilay olona be ranomaso lava, mitomany lava, mitsiriritra olona. Fa zao nge ianao nitsiriritiny olona. Zao indray ianao mba tenen'ny olona hoe sambatra ianao. Halleluja. Amen na Jesosy manana. Afaka mba hisaotra an'Andriamanitra amin'izany ve ianao hoe zangy Andriamanitra hatramin'ny ranomaso teo amin'ny tavako ny fafanao hoe zangy Andriamanitra hatramin'ny ratra-pokony esoronao hoe hatramin'ny alahelo-pokony esoronao. Ny vola nga afaka manala an'izany ry havana? Tsy afaka manala an'izany. Fa Andriamanitra afaka miditra anatin'ny fona ho any manala ny zavatra rehetra nanavesatra anao. Ahafahantsika andany misaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao a Jesosy. Amen. It's a
Amen, Jesus Maria. Hallelujah, Jesus. Amafisina eto androany Jesosy fa tianay ianao Ray. Tianay ianao Jesosy malala. Misokatra ho anao mihitsy ny fonay androany atao anaty ity misandranay ity. Ary mbola hitenenanay aminao fa tena tomponay tokana tokoa ianao Andriamanitra. Ianao tokana ihany no mba nitototonay ka afaka namonjy anay. Ianao tokana ihany Jesosy no mba niazaka sahanay ka afaka nanalany tao anatin'ny fandriky ny devoly sy ny Satana Andriamanitra. Misaotra anao izay fankehitriny izay mahatsapa fa olona afaka isan'andro isan'andro. Rehefa mahita olona mbola voafatry izay Andriamanitra dia izany foana mba teny ambavany hoe misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Fanafahanao ahy. Tena mahatsapa mihitsy izay Andriamanitra fa tena sambatra izay manana anao. Mbola hiteny foana izay androany fa tiana ianao Andriamanitra. Ry malala. Talohan'ny itiavantsika an'Andriamanitra dia efa nanafaka antsika Jesosy Ray. Mbola tsy nahay an'izany tezany akory tsika hoe tiako ianao Jesosy. Fa tsy niandry antsika nahay an'izany Jesosy vao nanafaka antsika. Tsy niandry antsika niteny an'izany Jesosy vao namonjy antsika ry havana malala. Fantatry Jesosy mihitsy aza fa hivadika aminy tsika. Fantatry Jesosy mihitsy aza fa isy ny tsy ho tia azy mandrakizay mihitsy. Fa mbola nanaiky ihany Jesosy hoe tonga hamonjy nataoko dia tanterahako ny famonjena. Ry havana malala. Raha tsy niandrasan'i Jesosy hiteny an'izany ianao nefa nivonjeny, androany ianao afaka miteny. Androany ianao tena afaka miteny amin'i Jesosy mihitsy amin'izay. Satria efa nahita vokatra ianao, efa natsapy ianao. Dia tena afaka miteny mihitsy amin'izay ianao sa Jesosy tia anao ahy. Hiteny amin'izay ahy Jesosy fa tia anao satria efa nataonao tamiko izay rehetra ny zavatra rehetra. Itsika ngeravana rehefa mitia ny vaditsika tsy misy condition. Ny an'ny olona aza vady efa mamono, vady efa mampahory, efa mampijaly. Fa mbola tiaviny ihany. Mbola heretany eo ihany. Mbola tiany ihany. Vady efa manitsakitsaka azy. Mampahory azy isan'andro mampilatsa dranomasy sy mampitomany fa mbola tiany ihany. Fa sarotra amin'ny olona nefa ny mitia an'Andriamanitra. Izay tia azy isan'andro. Mitahy azy isan'andro. Mamonjy azy isan'andro. Fa ianao androany efa nampianarinay ity an'Andriamanitra. Efa nampianarina anao izany, halleluja. Nandaontsika androany mba hiteniko hoe za Jesosy tena Fire, fire, no, no,
Halleluja. Jehovah tomponay io, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny monono nanorenanao hery noho ny mpandrafy anao. Mba hampanginanao ny fahavalo sy izay te hamaly ratsy, raha jereko ny lanitra sy izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforoninao. Inona moa ny olona na tsy arovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandriana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra, ary ny bibidia koa, mba amin'ny voromanidina sy ny hazan-drano ny an-dranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponay io, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra, hanambara ny fahagaganao rehetra, ho fary sy ho ravoravo aminao ankalaza ny anaranao ary avy indrindro, satria lasa niodina ny fahavaloko, ny repirepy izy ka ringana tsy eo anatrehanao, fa efa nitsara ianao ka nanome any rary. Mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao, ho mpitsara marina, efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy,
ny anarany efa nokosainao faty mandrakizay tory ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ao mandrakizay ny fandravana azy ary izay tanàna efa noravanao dia very na dia ny fahatsarovana azy ary atoky anao izay mahalala ny anaranao fa tsy foinao izay mitady anao Jehovah mankalazany Jehovah izay mitoetra ny Ziona hambarao any amin'ny firenena ny asany fa tsy manadin-dra fa izay manadin-dra dia mahatsiaro ny ory tsy manadino ny fitarainana izy. Halleluja. Amen. Misaotra anao izay Jesosy malala. Misaotra Jehovandriamanitra ny amin'ny fotoana androany Jesosy. Isaoranay anao izao fandarana misy andrata izao tanteraka soma tsara Jehovandriamanitra. Isaoranay anao satria dia na dia nisy aza ny sakatsakana Jesosy dia misaotra anao izay efa tanteraka soma tsara teto ny fandarana. Tsy maintsy misandatra eto ny anaranao Jehovah. Raha mbola mandeha koa izao fandarana izao tsy maintsy misandatra eto ny anaranao. Halleluja. Ho tratratratraina eto foana ny anaranao fa anarana lehibe sy mahagaga Jehovandriamanitra. Anarana sady tsara no anarana ambony indrindra Jehovandriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanatrianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra teto tato anatin'ny misandrata. Misaotra Jesosy malala. Misaotra mankasitraka ny fideranay na dia kely Jesosy aho. Izay voatsirambin'ny tanana Jesosy aho no mba vitanay teto androany. Fa isaoranay anao nandray amin'izany Jehovandriamanitra. Androany Jesosy mbola petraka aminao indray ny fandarana misy andray fandarana afaka fiambelana Jesosy malala. Ianao any mbola hiasa ao anatin'izany. Petraka aminao mihitsy Jesosy hatrany amin'ny connexion. Hatrany amin'ny Facebook rehetrarehetra any Jesosy aho. Ny fandarana rehetra atao eto Jesosy hatrany amin'ny Toriteny. Amin'ny anaranao Jesosy angatahanay ny fiarovanao ny ranao ny andrakofanay ny fitaovana rehetra. Tsy tapatapaka ny fandaranay androany. Hanome voninahitra anao izay hiaino ny feo anao izay androany Jesosy. Tsy azo ny devoly tapatapahana. Ny fanelingelenana rehetra dia didina sorohana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata. Tsy manakely tsy manapahefana ato anatin'izao fandarana izao. Manao rerian'ny voninahitra Jesosy. Halleluja. Amen. Izay ny fotoanantsika tato rehefa namalala. Misy anankiray farany ataontsika dia ifanao velomintsika. Hiditra hiampita ho any amin'ny fandarana afaka fiambinana. Samy maheritsika rehetra misaotra an'Andriamanitra na vita ny fandarana ho an'i Jesosy rerian'ny voninahitra. Misaotra anao ihany koa nanaraka teto hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misaotra anareo izay tafiditra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Samy maheritsika rehetrarehetra. Halleluja.
yani juu nama kule cheti Yana Majisi Kurenaku Fatara Niwa Nidano Itumecha Iwa Kakino Ite Sozuki Fatara Niwa Nidano Itumecha Iwa Kakino Ite Sozuki
Jesosy daholo tsika rehetra dia tahin Jesosy pastera mianakavy dia alohany anomboantsika ny fotoana ry havana dia aleo petraka antsika amin'ny mpanatanan'Andriamanitra voninahitry ny anarany dia aray vavaka antsika tompoko ry irainay izay ny an-danitra be fitiavanao mbola faly mitera mankalasa ny anaranao Izay. Misaotra anao Izay fa ny tantaninao sy ny vonobininao tamin'ity tontolo andro ity natratra zao ora sy fotoana zao indray dia noho ny fitiavanao anay izany Jesosy mankasitraka raha anay izay ny an-danitra. Ankehitriny Jesosy dia apetraka eo am-pelatananao zao fotoam-bavaka izay ataonay eto zao mba ho voninahitry ny anaranao. Mety ozy ianao Jesosy manao hoe raha misy roana telo mivavaka eto amin'ny anarako dia eto foana eo. Mino sy manantena izay fa mizao fotoana izao ianao Jesosy dia manatrika zao fotoam-bavaka ataonay eto zao Jesosy malala mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy. Mangataka indrindra izay Jesosy malala ny connexion-nay eto Jesosy tena hoe raha kofanao amin'ny ranomasina Jesosy malala ny devoly izay tady anelingelina Jesosy ka napaka n'ity fandaharanay ity Jesosy malala dia roana amin'ny anaranao tsy hanan-kiry izany fa Jesosy malala fa ny anaranao rery ihany no anjakotra ny ranomasina amin'ity fandaharanay ity Jesosy malala dia misaotra raha izay ny an-danitra eo mangataka koa izay Jesosy na ny mpanomponao izay hitondra ny toriteny eto dia anao ane Jesosy ny ampiteniny vavan'izy ireo indrindra Jesosy pasteranay izay amelabelatra ny famelabelarana avy aminao Jesosy malala izy Jesosy
dia fitaovana ihany fainao ny tompony teny Jesosy mino somanantena Jesosy fa tsy isy averinao miala eto izay raha tsy voky tanteraka ny ara-panahinay Jesosy mahalala amin'izany fampianarana izay hoentin'ny mpanomponao izany makasitraka ranay izay ny an-danitra mety misy namanay ihany Jesosy any fianakaviana eto mety mangeta entana izao fitaomba afaka ataonay eto izao Jesosy fa noho ny antony maro samihafa Jesosy malala noho ny antony tsy fantatsay fa ianao anie Jesosy tena hoe anetsiketsika ny fon'izy ireo Jesosy malala ary amindra fo amin'izy ireo Jesosy mba ho anisany ondronao izy ireo ka eno izao fandaharana ataonay eto izao eno izao teny avy aminao izao Jesosy misaotra ranay izay ny an-danitra mety misy koa Jesosy any amin'ny hopitaly any mangeta entana ianaranao amin'izao fotoana izao mety efa marary izy ireo Jesosy tena hoe tsy hitany intsony izay ataon'izy ireo tsisy vahaolana intsony Jesosy malala fa ianao anie Jesosy tena hoe amindra fo amin'izy ireo anasitrana amin'izy ireo na ny marary ara-panahy izany Jesosy malala tenao hijery azy ireo Jesosy anetsiketsika ny fon'izy ireo Jesosy malala misaotra ranay izay ny an-danitra mety anatranomaizina ihany koa Jesosy mety misy olona milanao amin'izao fotoana izao Jesosy mety hoe tsy fidiny aminy nahatonga azy any amin'ny tranomaizina izany Jesosy fa noho ny antony izay tsy fantatsay Jesosy jerevanao manokana izy ireo Jesosy mamindra fo amin'izy ireo Jesosy ampianariny teny masina avy aminao izy ireo Jesosy misaotra ranay izay ny an-danitra raha misy zavatra tsy voatony ny vavako hitanao masoanay tsirairay dia anao natanteraka an'izany aminay tsirairay avy Jesosy malala misaotra ranay izay ny an-danitra anao ririan'ny terany haja voninahitra taloko mandrakizay Alleluia amen Jesosy malala Alleluia makasitraka indrindra ny zoky kadaka tsika tanatin'izay vavaka fanomboana dia mirava tsika rehetrarehetra ihany koa tonga eto indray androany miaraka aminay tanatin'izao vavaka fiambenana misy andrata moa efa teo foana nareo dia faly koa mbola miaraka aminareo indray hiditra anatin'ny fandarana toy any fandarantsika dia ny vavaka fiambenana tahitokotsika mianakavy faly be mahita anareo ary matoky sy mino fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity raha androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavanao eto ka fa tena misy raha ilan'ny tompo anao halleloia ko maharetatra amin'ny farany ary teteny aminao hoe tsy lavitra anao fanjakan'Andriamanitra hitady an'izany ny ataontsika eto amin'ity toerany ity dia matoky ahafaharitra hatramin'ny farany ianao ary izy hoe kisendrasendra fa tena misy raha ilan'ny tompo anao tonga eto androany tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tahiny tompo koa tsika mianakavy izay efa tonga eto ety am-panomboana dia miteny amintsika hoe andao etsika mbavaka ty fandarantsika ity mba tsy ho tapaka satria tena zava-dehibe ty fandarana androany ity androany tsika ety am-panomboana dia milaza aminao ny fandehan'ny fandarantsika ny toritentsika androany dia mitohy amin'ny toritentsika rapitso tahaka ny hoe karazana ohatrany hoe tantara anankiray zany tantara mitohy misy episode anankiroa ny fandarantsika ireo zavatra ireo zany tahaka ny hoe inona re zany tahaka ny hoe mandalo opération ianao fanasitranana androany ny fanokafana ny fery halleloia dia rapitso ny fanidina ny fery halleloia raha zay ny azo ilazana azy mety tahaka ny hoe mihinan-kanina ihany koa ianao mihinana entrée ianao androany tokony inona ny résistance ianao rapitso za zany manasa anao androany raha tonga eto ianao androany dia aza vela misy atony tsy hatongavanao rapitso fa tena zay joroavimbelona kely aminareo fotsiny hieno iry tsika rehefa avy eo inona no zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao inona ny zavatra nafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ny ahako voalohany indrindra joroavimbelona aminareo dia izay fandarantsika izay vao tamin'ny alahady na alatsinainy raha ela indrindra dia efa nandray feo an'Andriamanitra indray raha misy zavatra tena fifaliako ravina mandritra ny herinandro dia zahako any amin'ny fanombohan'ny herinandro dia efa manana ny toriteny efa vangin'Andriamanitra amin'ny toriteny amin'ny sabatany iny zany raha misy fahoriana ao amin'ny fiainako tena tsapako hoe tena mafy amiko ry havana tena teneko anareo zany dia zany efa tonga ny andro sabata mbola tsy nitenenan'Andriamanitra foana hoe zao ny toriteny tena iny ny aleoko tsy manam-bola fa diranova fa iny zany tena zavatra tena tsy tatiny haiko mihitsy iny hoe efa tonga ny sabata mbola eo miala ho ala tsy mandray tsy nandray feo an'Andriamanitra inona no toriana androany ingeravana itoriteny ingeravana malala tena ho an'ny mpitoriteny tsy mba zavatra hoe andeha mandehandeha ho azy io isaorako an'Andriamanitra fa voataminy alahady alina na alahady après midi ary
dia efa nivangian'Andriamanitra ny amin'ny toriteny androany sy ny toriteny rapitso. Ary dia itoy io, misy fitohizany, misy fifandraisany. Ary raha ny androany ihany ny henonao dia taka ny soaty nandeha ila ihany, fa antotohizana hatramin'ny rapitso ity fandarana ity. Alleluia. Aheno ila ary tsika. Izay aloha ny fijonavam-belako voalohany. Fijonavam-belako faharoa dia izao. Hariva teo ary havana andeha haka ny zanako fity hoe voatra dia mody avy any Paris. Dia andeha kazany amin'ny kala ny lavidavitra anay ahako. Ny andro efa maizina be amin'ny valo alina ny tonga ny train. Dia mandeha ahako, mandeha amin'ny lalana maizina be dia rabantsika rehetrarehetra aloha tahiny tompontsika mianakavy. Sao dia mba hirabanareo kely aloha ny ataoko ary e. Tahiny tompo ary aloha hiary sotolotra Madagasikara iama Koety, mama ny ama Koety, Madagasikara tonga soa mama ny ama, palibe mahita ny neny Koa Danila Belgique Suomeva France, dia Andrina Suizelle koa Suisse, miarandria malala Madagasikara, Sarindra Rahengo Madagasikara, Tongo Jesosy Madagasikara Allemagne, tonga soa nareo rehetra ny ambony rehetra mety mbola Hortensine, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Dia izao no fijonavam-belako faharoa. Andeha zany hariva teo dia andeha haka ny fitia any lavilavitra amin'ny valo no alina tonga ny train. Dia mandeha mivoaka ny tanànanay dia eo amina rond-point anankiray maizina be izay misy hazo midoroboka be dia misy jiro, misy olona manao jiro ohatr'izao. Dia efa nioman'ny hijanona satria avekeo mpitandro filaminana satria manao ilay akanjo mazava alina. Dia efa nioman'ny hijanona dia jereko olona anankiray izy io, lava be dia ngeza be mihitsy. Afrikanina izy, tena ohatran'ireny hoe tsy haiko na Senegal izy iny na tsy haiko tena le moa filazantsika azy, tena le afrikanina reny mihitsy. Nanao autostopy. Dia vohitako izy dia nijanona maizina izany toeran'izany izy raha teo koa maizina. Izay ny fiantson'ny afrikanina dia amintsika maizina. Dia na izy ary taitra be nijanona ahako. Dia ohatran'ny sarasara koa izy anantona anay fa ahoana koa ary samy mijanona eo amin'ny maizina be. Dia fa ahoana mipanina angainao tsy manana ao izy fa andeha ho ary amin'ny toerana any Provins ao izy ka any Provins mihitsy nefa ny andeha hanatra be dia mekara zany eo izy mekara tonga dia mekara. Dia na izy ary tsy nanantena hoe isy andray. Dia izao tonga dia teneniko anazy, maninona hoe ianao ny eo amin'ny maizina be eo no mijoro manahaka ny tompiny. Rehefa ohatr'ireny mandehana miditra eo an-tanàna dia amin'ny toerana mazava sady atoroko anareo ihany zany aty ny autostop mbola mety, aty ny autostop mbola misy olona mitondra ianao fa izao ny zavatra hakan'ny olona anao autostop, mila olona ohatran'ny hoe correcta tsara aloha ianao ohatran'ny hoe olona tsy mampatahotra. Dia za zao rehefa manao autostop hitanareo hoe manana telefona, olona manana telefona zany na olona mety hoe manana olona manana ifandraisana ianao sy ny sisa. Dia hoy zany mantsy makeny amin'ny mazava rehefa ohatr'izao fa tsisy mandray anao io zany. Zaho samy tena hoe fela be zao anao teo. Adinay sasany aho izy zao teo tsisy nijanona. Hitanao azy zany satria ho an'ny olona matahotra eo amin'ny maizina be ianao no mijanona. Dia tsika koa anefa mampoisina izany mbola vahiny ihany koa. Dia tsisy mandray ao izany ianao. Ianao izy izy nandray anahy, aka za tsy matahotra ao mantsy azy. Raha tena marina tokony matahotra mandray olona. Fa ny azy zany nandray satria izao za taloha havana tena nandeha tamin'ireny foana. Tamin'ireny taloha tena mpahanao autostop mihitsy aho taloha. Ohatra tamin'izaho mandeha aminahaka zaho no mpivaribaritra tômôbila dia andeha haka tômôbila dia autostop ny ataoko dia lasa dia misy mandray foana koa, misy fotoana indray andeha lavitra, misy olona teto amintsika teto ampiny teto amintsika teto maty ny variny any lavitra be dia andeha hanenjika train dia le train amin'io raha vao raté an'io dia taraiky be miala ao an-trano izay nahazo autostop foana. Dia andraisiko izy zany. Raha raha tiako lazaina anareo zany dia izao nandray an'ilay olona tsisy tahotra tsisy raisiko izy. Tsy mila mijery raha ny tena marina mety hoe alaina sary kely dia alefa any amin'ny izany mantsy fanao amin'ireny rehefa olona mipatahotra dia ohatra hoe mandeha autostop taloha dia alaiko ny plaky dia alefa any amin'ny mampiona hoe ity ny tômôbila andarako sao sanatria mba manao accident na zavatra ohatr'izany dia io mba io. Fa le teo tsy tiako lazaina anareo zany le toky ato anaty zany hoe za miaraka amin'i Jesosy tsisy problème zany. Na eo maizina be ny olona manana ny zavatra fantatra fotsiny za mba mandala servisy olona mba nitady mba nanao autostop koa taloha dia
dia izay dia ny an-dalana moa tonga dia teraka izy zaho aloha mihaino hira fiderana so maneno izany satria ngeza be zay izy sady lava be feno anazy dia tomobile aoriana so maneno rano sy fa alefako ny hira fiderana mandratoa tiako namba nakatsirona izy na tsy naka fa ny zavatra fantatro aloha velona ny Andriamanitra ary tsy maintsy deraiko na aiza na aiza. Zay ny fijoroako avolomena faharoa nafinaritra ny tontolo herinandro. Fijoroako avolomena fahatelo tsara angera havan'i Jesosy tsika io. Fijoroako avolomena fahatelo dia izao. Efa niteny taminareo teto fa nanomboka tamin'ny alatsinainy tsy salama nanao fandarana teto. Tena tsy salama. Fa ohatra manao fandarana ilay dia ohatra mandeha miaka. Misy fotoana angamba talata na alarobia tena mila tsy vita fandarana. Tena vita ty fandarana tena hiakatra ny tohatra hiakatra ny ambony tena Jesosy. Mioera ny mpanomponao halleluia. Velombe rapitso halleluia. S'il te plaît Jesosy velombe rapitso ohatra ny afafa izy. Fa zao halleluia. Androany sihitra na amin'ilay tena mety tsara hiatrika sabata tena faly ahiriavana tena faly tsara Jesosy tsara Jesosy. Zay ny fijoroana olombelona. Inona ary nataon'Andriamanitra taminareo? Hiaino hira tsika. Meko fahafaponareo androany inona ny hira tianareo? Inona ny hira tena tsika tena nandratana hira mpanandratana be mihitsy. Fiderana n'Andriamanitra tena hoe tena le faly be reny zany tsika hiatrika sabata halleluia sady bon sabata aloha tsika menakavy. Fifaliana be ty androany ty. Tsy androko izay atongavany rapitso. Halleluia. Tena tsy androko azy atongavany rapitso hitandremako anaova commencement sy hitoliana teny sy ny sisa. Inona ny hira tianareo? Zay efa hira anankiroa voalohany hoe safidianantsika. Hira manandratra be an'Andriamanitra. Inona ny tianareo? Tonga dia ataontsika izay. Hira roa miditra eo zao mamaly ny teny marina tena io aty France zao efa mihena be zany olona mandeha atao hitareo reny olona mifamono lava olona tsy hita very tsy hita reny tena teneniko anao fa tena ifaliana sy firavonina itsika eto andreo dia ndray hoe manananao reo ny hira tonga anao re telo reo mba hisafidianantsika sa manao izy nareo ampidinako rehefa mifampilazana kadavy manana tompo fa mananao eny zoko marizo hoe ifaliana sy firavonina itsika eto andreo dia anakireo eo akanjany fiderana any Joseph Dape io ranabavy eo akanjany fiderana any Joseph Dape aoary lasaritsika io efa mifidy soameva ao marina tiana manana onona ny soameva aoary zay tianareo keny atao eto halleluia zay io faly miaraka aminareo inona ary ny tianareo safidiana akanjany fiderana mananao zany ay mananao an'le mihetsika ve tojo azafady mananao sa le mananao an'ny pasteur Joseph mba précision kely hoe tojo azafady dia le amin'ny fahabearako hoe Joseph Dafy azafady alléluia précision kely nke tojo azafady manana io ve sa hoe manana tompo fa manana aoary le mihetsika halleluia eny aroa le mihetsika hono re olona manana zay zany ny ataontsika lasa ndrela izy tapaka ve ny aty amiko Jesosy lasa le commentaire ko re havana malala tsy foko fifaliana sy firavona zany aoary ka tozika zany faly foana ihany satria efa ty inona moa ny titre nisy fa toatra ny tsitako efa le zabelina foana ao zany marina tena
fifaliana sy firavona ao a fidirana makotrika angamba ny titrana izy eo ao ve fidirana makotrika fidirana makotrika toy zany nahazo tombona tsy lany ary na satria izy a efa ty foana na voalitra hatra voalidira teny tena sady indrindra foana ny azy ny teny ao a lahasarytsika misaotra nareo mifidy a misaotra marina tianako nampifidy a ao ary lahasarytsika mianakavy Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Yasanitadi fasamarana deranji ungana asamena chadera waminifuna asaketa kadera wamingerina asarera ka efederana makuchkuchka yalana duanye kofitna diamanta diretna sanye deraslazar funaita wana demanta afedana waniyuna sekastani Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Yasanitadi fasamarana deranji ungana asamena chadera waminifuna asaketaka dera wamingerina asarera ka efederana makuchkuchka yalana duanyero kofitna diamanta eredna sanye deraslazar funaita wana demanta arfedarana waniyunda sekastani Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie fa eto ny mpamonjy atsika Ivalina sy firavonana tsika taneo fa eto ny tompo mpanjaka atao hoe ira io bikio andie
fahotany mamonjy atsika fahotany mamonjy atsika fahotany mamonjy atsika fahotany mamonjy atsika Alleluia. Isaorantsika Andriamanitra. Isaotran'Andriamanitra isika amin'izany hira zany. Mahafinaritra be mihitsy ny hira. Saotra ny Marie-Jo ny fidy nanolotra an'iny, saotranareo koa ny fidy. Alleluia. Ao fa manaraka nareo rehefa avy eo amin'ny hira ataontsika farany. Alleluia. Tahiny Jesosy dia izao koa faharoa aza varianareo mahita ny tanako. Misy maintimainty be mihitsy ny tanako. Tsy hoe maloto akory ny tanako fa somary zadaikaraikely any mantsy dia tsy manakatra ny tanako. Sao dia hitanareo maintimainty be mihitsy feno maintimainty tanako satria ny hariva après-midi teo tsy miasa moa zany dia mba nandoko ny après-midi teo dia mahery be ilay loko dia tsy afaka tsara ny diluant ilay izy fa mbola misy ambiny kely ny tanako fa za moa tia mikarakara kely rehefa atao trano dia nandoko ny hariva teo dia misy loko ny tanako sady misy vernis ilay izy dia sarotra afaka be mihitsy fa afaka io ravitro. Alleluia. Zay ny amin'iny aloha fa dia gaga mantsy zareo miakatra ny tanako dia za koa sahirana mametraka an'izy tsy tiako hitanareo fa za efa zatra mihetsika. Izay ten'Andriamanitra ary tsika. Misy tena fahasoavana sy fitahiana mihitsy ny toritentsika ravitro. Ary tena miomana ianao ravitro. Za zany tena miteny hoe miomana fa fahasoavana sy fitahiana mihitsy ny toritentsika nefa eloavan'ity androany ity. Alleluia. Mazava be n'iny ary soame mpirofa miasa be data. Mazava be ihany amin'ny pasteur. Sotra be mandramandra fa taty aminay deux jours eo raha mbeo izy niakatra ny rano midina ny koa fa alerte rouge dia alaiko amin'izany fa tsy hanino izay manaiky fanarovana hatrany any be zany lovlia. Misy olona veto ina moa lovlia ilay anaran'ilay tanàna niresahako anao maly raha tsy madiso indrindra. Ina moa ilay anaran'ny tanàna teneniko anao maly lovely. Mba soraty inge rampavy lovely ilay tanàna teneniko anao maly dia laso fatadito mba antaniko antsika eto amin'ny groupe eto fa misy olona anankiray mipetraka any dia nefa tsy tadidiko izy amintsika ato amin'ity mpanaraka an'ity fandarana ity no mipetraka any amin'ny romance sur Izay. Izy aminareo no mipetraka any romance sur Izay any ambany lalana makany Montpellier any. Raha mba misy aminareo ilay tompoko satria niteniko eto izay olo izay misy fotoana za efa mampandefa zavatra amin'izay mety hoe t-shirt na tsy fantatro romance sur Izay. Izy no mipetraka amin'izay toeran'izay fa mba nika angataka service kely amin'izay olo izay raha mba eto izay olo izay. Romance sur Izay io mihitsy ilay tenenin'ny ranabavintsika lovely io misaotra lovely. Raha mba misy olona eto nge azafady mba mipetraka any akaikikaiky any. Ny tena marina moa mba meko anara-tanàna ingenareo azafady ilay olona. Mba misy anara-tanàna teneniko anareo zany ity azafady dia mba mangataka mila vonjy raha misy aminareo mipetraka amin'ity tanàna ity. L'Oriole sur Drôme. Ataoko anaty commentaire sendrasendra satria tena mizahatra maika ilaiko io. Fa soratako eo azafady zany hoe tsy lavitra n'ilay romance sur Izay raha nitresahako ny lovely tina misy an'io anara-tanàna io ilay havana
zay no elohan'ny toriteny. Raha mba misy aminareo mipetraka any akaikikaiky any ka mety mba misy service kely indramako anareo, aleo tsy atao kely mety service be ngamba le izy fa manjary amevaniko le izy, satria izy io dia lalana adiny 5 miala ny tokantranoko. Lalana adiny 5 miala ny tokantranoko mahery izy io a, dia le fotoana adiny 10 andehanako aller retour mihitsy zany tena tsy possible. Dia mila olona zany raha mba misy olona mipetraka any akaikikaikiny io a, raha mba tsy fanoko eto zany fa mba tena niteny tamin'ity satria tena zavatra important be le zavatra tokony atao kany. Misy pièce-na tomobile zany, élément-na tomobile tokony alaiko any amin'ny toeran'io. Dia adiny 5 miala tranoko le izy. Dia le fotoana adiny 10 mihitsiny a, za tsy miasa ny zoma hariva fa tsy vitako aller retour adiny 5 adiny 10 lasa tsisy fandarana. Lahady indray nefa a tsy afaka ihany koa amin'ny lahady ho avy zao satria misy miandry olona ato an-trano. Zay ihany nefa fotoana ananako nefa amin'ny atoandro mila. Dia mba misy olona zany mipetraka any akaikin'io toeran'io a, ka io olona io dia mba afaka hoe maka an'io zavatra io dia mifanatona amiko eny amin'ny antsasa-dalana dia payeko ny carburant ilay tompoko, mbola asiko gadoa raha tompoko raha mba misy zay. Resaka asa moa zany zay fa mba zaraina amintsika eto sao mba misy. Alleluia. Dia mba jereo, alleluia, faly be tena hoe tena faly be raha mba mahita an'io misy olona afaka mifanampy aminah mihitsy satria tena important be mihitsy le pièce-na tomobile ilaiko any nefa ny fotoana tena tsy manana, fotoana ny tena tsy ananako zany. Zay ny amin'iny ajantsika hoe amin'iny a, jeriten'Andriamanitra ary tsika. Ohabolana 2020 andiny 17 any adiny iray ho miala ny lovely mety resaka azy izy lovely raha izany a. Resantsika manao ariny zany lovely a, jerijerevo kely eo aloha dia ohabolana 2020 andiny 17 ohabolana 2020 andiny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo. Averiko a, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo. Ina moa ny azavaina amin'izany hoe manafina ny fahotany? Manafina, afenina. Misy zavatra zany dia afenina tsy atao misy mahita. Dia inona indray ilay anankiray? Ny anankiray indray a mitsotra, miteny hoe misy teny malagasy mifandraika amin'izany hoe ahoana izy ilay teny malagasy? Eloka ibaboana mody rarina. Ka ny tsy ampy kely amin'ilay ohabolana malagasy tsy ibaboana fotsiny ilay izy fa tena afoy mihitsy. Zay zany tahiny tompo lanton'irina botona avao. Fa vao maresaka tahiny Jesosy, Kodaleoni, Marizo, lantony irina, Soame, Verika Araky, nena magneno sola vilitina, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, halleluia. Izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo. Ny tanjontsika ry havana dia ny azo famindrapo. Mahafinaritra be anahy nareo mety miremarika fa atao-bavako foana iny teny hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, ary sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsisy fitaka amin'ny fanahy. Tena sambatra zany hoe tsisy mahasambatra zany hoe voavela eloka hoay, voavela eloka. Tsy mahita fahasambarana ohatr'izany tsika ry havana. Ny tanjontsika dia zao, isika voavela eloka. Mba hahatonga antsika voavela eloka, azo famindrapo, dia mila mitsotra an'ilay fahotany tsika dia mahafoy azy. Mitsotra any amin'izy ary tsika. Mitsotra any amin'izy ary tsika. Mitsotra amin'ny Facebook e. Dia fantatro ny olona rehetra amin'ny Facebook e, ny zara sy ny eto Jesosy eo. Mahavariana mihitsy ny fiainan'ny olona amin'ity Facebook ity. Jesosy ry havana tsy manao Facebook e. Jesosy tsy manao Facebook.
Zany na ny tompo fa manaraka eto Dubai hony a raha napahavitsika zao a dia itododoany Madagasikara tsy voazeran'ny bomba reo. Halleloia, tsy voazeran'ny bomba zany reo. Ary za tena sahako miteny fa rehefa miala any nareo a tsy maniry loza tena nahitanao soa Liban fa za fotsiny sahako miteny fa tsy nasoron'Andriamanitra fotsiny any nareo fa andre vaovao nareo raha antina potina vao. Dia inona moa ny zavatra nyteneko teo mitamitsika teo voavela heloka, teo voavela heloka tsika nefa tsika miolana amintsika manafina an'ilay fahotanytsika. Eto amin'ny Facebook eto a betsaka ny olona dia vakiana fotsiny dia mamela reniriko Jesosy raha nisy ny tsy nety nataoko a. Dia hitan'ny olona ireny nanao tsy nety. Jesosy tsy eo amin'ny Facebook ary za dia tena teneniko anao mihitsy tsy hisy idiran'ny rendresa rehetra ireny mihitsy hoe eo amin'ny Facebook eo anao a dia hiteny hoe za Jesosy dia ity za fa manantona anao dia ity a fa an'olo te a dia mifona tamin'izay. Tsy izany ny mivavaka angatahany Jesosy amintsika. Ny zavatra angatahany Jesosy amintsika dia tsika miditra ao amin'ny efitrantsika dia arendritsika ny varavarantsika dia ao amin'ny manginginao tsika mitady an'Andriamanitsika ao mamaly antsika ao manginginy. Fa hoy ny ten'Andriamanitra izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrampona. Samy teo ambinina daholo amintsika ary ho fanambinana ny toritentsika rapitso. Zany mahatonga ny toriteny ty ataoko androany zoma. Diovina aloha lay siny, halleloia, na soloana vaovao fa hisy divay vaovao irosaka rapitso. Tena mifonona ny tenenako anao an'izany. Tongava nkena hoe rapitso raha androany novana reo olona efa eo mantsy tsy mila hitanina amin'izany. Ry hortensia sy ry marijo sy ry sandra dia mbola hitany hoe tongava rapitso efa toy eo reo rapitso. Fa ho anao izay mbola tsy zatra tonga eto manasa anao mihitsy rapitso. Tena invitation spéciale no efa anao tongava rapitso. Rapitso sabata, halleloia, amin'ny toriteny manomboka any amin'ny roa any tsika amin'ny tonga eto. Halleloia. Toriteny tsy dia mahazatra eto amintsika izany fa ho ataontsika izany rapitso. Halleloia. Izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina, teo ambinina daholo tsika. Fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrampona. Sarotra io mitsotra ka mahafoy io a. Sarotra io mibaboka io hoe za tika tena nanao an'izao e. Fa ny zava-mahafinaritra angerana dia zao e tsy any amin'ny olombelona angentsika nitsotra an'io. Any amin'Andriamanitra. Salamo a, tsika hijery salamo. Salamo 8:20 andininy 5:20. Ty misy zavatra mampatahotra. Salamo 5:20 andininy 5:20. Melohan'ny hitsorantsika an'io fahotany io dia miolaka aloha tsika. Efa any amin'ny ankety efa tsy afaka miala intsony. Eny rehefa izany nanao andresy. Fa tena zay taloha pikitikitika hitanao hoe kasety reny dia ny anaovanao enregistrement vao nahita an'ilay radio kasety afaka asiana feo anao tsy liana ilay record dia mitery ianao dia ianao feo dia mifaly ery meno an'iny dia tsy terana intsony kasety n'izy. Kasety taloha samy manana ny azy. Nareo hoe mba ohatr'izany sarotsiny tamin'ny kasety ve nareo taloha? Hoe ty kasety ty anaty, ty kasety ty anymamy, ty anypapo. Dia izay kasetin'olona tafajanonao a. Zay tsy te halala fa vao misy an'ilay manao enregistrement iny. Za zany rato ny analaka dia any dia iny ny veren'ny olona mahafinaritra ilay meno dia zay rehefa aingana ilay izy. Vao nahita. Hany mbo hita. Tonga avy any indray ny tompon'ny kasety. Izy zany nanao an'ity zavatra ity indray moa rehefa feo anao moa dia dia fantatra hoe ianao fa indraindray izy asianao hira ohatra misy hira mandeha tampoka amin'ny radio. Misy hira mandeha tampoka tianao ilay hira amin'ny radio dia tianao mbola hoenona ve dia poterinao iny ilay record dia mandeha ilay hiran'ilay olona Johnny Hallyday be mbola voavoaka mbola ilay novidiana lafo kasety original. Asianao kayamba tampoka
na ohatra hoe arozandriko tampoka ino mandeha dia mandeha ilay jonian'olo to dia misy arozandriko tampo arozandriko ianao nanao any lasa ny ankety iza nanao an'ity iza tokoa nenao ihany le gaga amin'io iny tsika le miolakolaka fa rehefa tena ataony ankety fantatra ny ianao reny ny tian'le arozandriko ary zao ny zavatra vomenao be dia amin'iny ao amin'Andriamanitra kely afa namba ohatratra izany koa ary tsika dia tiatsika ny miolakolaka tsy tiatsika izany tsaky izany hoe tsika nanao zavatra tsy nety mbola voatramy mbola kely misy ohatra hoe misy siramamy very amin'ny tany dia zazakely mbola tsy mahay manday fa iza nanao an'io c'est pas moi na manomboka any amin'ny voakely tsika dia efa tiatsika io miolakolaka io natiorantsika olombelona io miolakolaka io tsy natiorantsika izany mitsotro izany amin'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra ianao mitsotra voatany amin'ny fanomboana mbola olona anankiroa ny teto an-tany dia efa nisy ny fiolakolana ny Adama aiza ianao niafy ny Adama ry havana niafy ny Adama nisy zavatra tsy nety ary le zavatra tena nafaran'Andriamanitra ny tsy nety Adamo aiza ianao tsy teny Adamo dia efa hitan'Andriamanitra rehefa iofa miafina hitako nge ianao hoe nihinananao ngamba le voankazo voarara voaka amin'izay Adamo mbola ny sikosikonify tamin'le voankazo voarara mbola navoatra cuire-dent kely tamin'ny tapakazy fa mbola niolaka ihany koa izy tsy tonga dia hoe tena ninana ny vehivavy izay menao ahy ihany izy no nampanampihinana anahy miolakolaka salamy fahavalo ambin'ny folo andininy fahinina amby roapolo hoy ny ten'Andriamanitra ny madio no isehonao fa madio ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitra-tsaina tsika ry havana olona azotsika fitahana ary misy ny lainga hatramin'izao lehibe antsika ity tsy tsatrandry ny olona koa atsika tanao an'io lainga io sa tsy marina zany misy olona voafitakintsika efa mataonany a misy koa olona tsy mieritreritra hoe atonita fotsiny tsy voafitaka ianao misy zodahako zay taloha zodahako hatramin'izao zany fa zay taloha tamin'izany vao nanomboka nalaza ny aferina tomobile maka tomobile ny la réunion dia tsy maka tomobile ny la réunion dia za rehefa mandray bourse tamin'izany dia dia za manana tomobile fa ny ahy tomobile tsotsotra fa ny azy any tomobile le sportive kely reny daholo mety menao ty fandarana ty izy dia efa nitoroko tety ahy moa zay indray andro dia rehefa fandraisana bourse dia mba angalariko eto na tomobile zay amidy eo zany dia mba matanjatanjaka ireny satria tena nalaiko ny lakile efa misy fitoeran'ny lakile hitako dia nalaiko ny lakile tsisy papier amin'ny tomobile misy tomobile mero mandeha kely fanaovana rally kely zay dia nalaiko tao amin'ny station tao amin'ny parking tao dia iny nentiko ny anatra circulation dia enan'iny akato iny mafy be fa ny tena naola reo zareo nivadika tary ao an-tanimbary tary hoe mambo ny hariva misotrosotro nivadika tary an-tanimbary tary le tomobile nasiako nentin'olona nasiako nentina namako nenjera tary ao an-tanimbary tary mifampisitomana tany an-tanimbary hoe tena tomobile vao tonga mbola ho amidy mbola loza dia inona ozy nareo natao
dia vovosina tao tômôbila dia vaky ny pneu dia napompiana ny pneu dia nidiovina sasana ilay tômôbila angamba mbola tsisy karsera fa sasana tatitra rano amin'ny tavoahangy dia sasana rehetrarehetra le nanao naditra teo sasana le fotaky ny tanimbary dia lefiko verina moramora tany an-trano naveriko moramora teo amin'ilay parikina teo amin'ilay toerana nisy azy mihitsy ny nametrahako azy dia naveriko tao amin'ny plasy ny lakile dia tsy taitra amin'izay ohatra hoe tômôbilika ary ny netiko tonga amin'izay ny ampitso marina andeha hitondra tômôbila izy ry zandro sisy ahoana ho ary zandrika zay moa fa no zandry ahoana ary zandry ozy miavavaka eo izy le tômôbily tao fa maninona ohatry ny hafahavaka ozy izy ohatry misarikila izy le tômôbily ohatra ny dona zany dona ahoana raha ty marina izy reo mpiambina amin'ny parkina reo tsy voaindry mandeha na fa mitondra tômôbila mandehandeha reo amin'ny alina fa tena mitondra tokoa le olona mampangaiko nefa za ihany koa mbola hitan'ireo olona reo mitondra le tômôbilin'olona amin'ny alina tamin'izany reo mihitsy tany eo sisa tena reo za tsy miala am'ireo nentiny zay le tômôbila dia navadika ny tany dona tany any izy eno aza melana any amin'io manano dia afaka zany tsy niteny tsony le zao tany tsy niteny tsony sofina hoe tsy ratsitratra le tômôbila netiko ny vadika mitsatoka tena tambary misy kely loha zany tômôbily zany rehavana misy fa vita reny nanadio azy dia navelona taminy za mieritreritra hoe voafitaka le zodavo dia faly dia le gardien itsoka reo misy isaka mandano gardien mety io mihitsy azo mitondra le tômôbilanao tamin'iny olona tsy maninona tena loza ke zany matahotra ny anina ianao dia ny olona ny ahitso ny olona azonao fitahana ohatr'izany ny olona azonao iolakolahana ohatr'izany ny tena marina ka ia fantatry le zodavo ke zany izy tsy niteny anazy taty arina efa samy lehibe ohatr'izao zay voateneny neny zandry le tômôbila nentina navadika nadona riananina ry dia raha zay navaleny olona dia hoe tsikitsika izay fantany tampizany any dia efa fantany ingeny ditrako fa tsy nitenenina tamin'izany dia tena hoe aika na dia ny olakolaka olombelona ary tsy voafitako miampitsona fa volombelona manday zany reo mihitsy mpitondra tômôbily fiain'ny tômôbily olona efa nadonanireo aratsiko le olona ratsy indonga zany za azo zao mihitsy no nitrotrongo tany amin'le trotrongo tao anatin'ny tômôbily ny olakolaka be mihitsy aika olombelona aza tsy vitako nametsifetsy azy ny problème tsika nandray mieritreritra ny ametsifetsy an'Andriamanitra mieritreritra ny ametsifetsy an'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra angezapezatra amin'ny baiboly ny olakolaka teo anatry an'Andriamanitra izy hoy tena mantsy ny olona tsara no isehoanao fa tsara azy hoe ny madio no isehoanao madio fa ny mpiolakolaka kosa dia isehoanao fa lalintsaina inona moa zany ny dikan'izany vao miolakolaka tsika aseho an'Andriamanitra fa lalintsaina izy aseho an'Andriamanitra zay le izy zay efa tandrako tamin'izany naka tsika ijery tantara ijery tantara fantatrareo hoe natao hoe Davida mpanjaka dia fantatrareo hoe zany hoe Batseba dia fantatrareo hoe zany hoe Oria isika mbanao kilalao kely mahafinaritra androany isika mahafinaritra be ty fandarantsika ty androany izy no malala an'izay tantara Davida Oria dia Batseba zay mahafantatra an'izay ka afaka mamitina an'izay tantara zay ao anatin'ny 2 na 3 minitra hoe inona zany le zava-nitranga mba tsy hamakiko be rava be tenin'Andriamanitra dia avy eo ampiko le izy mahalala an'izay tantara zay olona mahalala an'izay tantara zay
dia angaviko izy hiantso anahako amin'ny messenger. Mety aminareo ve zay? Iny rado aky radio. Dia io olona io hotahiny tompo be mihitsy zay olona zay. Halleloia. Tena tsofoko rano mihitsy zay olona sa manao an'izay. Manao appel izy dia miditra eto amin'ny mizara fahatsapana fa tsy mizara fahatsapana izy fa tantara Batseba Davida Oria. Dia izay olona miditra eo tahiny tompo be mihitsy izay olona. Ndao ampidintsika ary. Izy ary ny olona afaka mitina kely anatin'ny fotoana fohy. Halleloia. An'izay tantara zay. Ndao ary raha tojo mentsika fitenenana. Ao ary tojo inona ary zay tantara zay tsy atao lava be fotoana fohy ihany fa fantatro fa hainao zay ndao ary. Inona ary zay tantara zay tojo? Anao fitenenana. Jesosy daholo nitobotoboka bepoko fa leo misy saingy any amin'ny tantarany amin'ny Samuela faharoa fa raika amby folo any Davida moa misy miady foana dia mandeha miady dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa nisy fotoana izy natory atoandro tsy mety niady fa natory teo dia izy nitsangana amin'izay dia nijerijery teo amin'ny lavarangana dia nahita vehivavy izy mandro ery alavidavitra ery dia nafaniriana azy. Dia eo nampanatsony amin'izay Batseba ny anaran'ilay vehivavy. Dia eo nirany dia niara-mandro mihitsy izy. Dia rehefa avy eo bivoka amin'izay Batseba. Dia rehefa bivoka Batseba dia tiany datinta ho afenina ny fahotana dia tiany hoe Oriano mandry aminy aloha nandry amin'ny Batseba. Kay Oriano natory teo amin'ny ambaravarana teo amin'ny anina Davida dia tsy nandry tamin'ny Batseba. Dia farany naniraka Davida mba ho faty any anaty ady izy dia amin'izay mba tsy hita amin'ny fahotana. Dia izay ilay tantara saminy ny tsara. Halleloia. Ai Jesosy. Halleluia. Mahakasitraka Andralatozy fa voafitina tena amin'ilay tena voafitina tsara ny toriteny Andriamanitra manakaripasaovina ny amaly fitianao tsy ny toriteny moa zany fa ilay tenin'Andriamanitra iny ilay tantara. Nisy anankiray niantso koa teo, nisy anankiroa anankitelo. Tao ampidiritsika ny anankiroa izay niantso teo mba hitantarako izy iny mba fandraisany an'izany tantara zany dia andao ampandrosotsika ranabavitsika Aingodina Rodriguez ampandrosotsika dia avy eo ampandrosotsika ranabavitsika na ambinina rehefa avy eo Aingodina Rodriguez inona ary ampatantarao kely zay tantara zay fa voatantarana tojo ihany moa fa mety mba misy version anankiray mety atadiavanao azy koa dia anao fitenenana ary. Ia, makasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia mahina vehivavy Jesosy Kristy rehetra ny Batseba sy Davida. Nisy fotoana Davida teo amin'ny jirika teo an-Davida dia nahitany Batseba niandro dia lasa fampanatana Davida dia naniraka fa niandro amin'ny Batseba nakany amin'ny. Dia tamin'io fotoana iny dia nandriny Davida dia rehefa nafantatra ny Davida dia manontany hoe iza moa zany Batseba dia mpafantatra Davida ny olona atiny dia nampanatry Davida izay koa ny olona dia natainy rehefa nakany amin'ny ady dia alefasany amin'ny ataosany amin'ny aloha zany izy mba afady anazy. Dia ny matany amin'ny ady ory dia nampanatry ny Davida ilay Batseba dia alay no vady. Dia avy eo ilay zanany voalohany moa ilay maty dia bevoka Batseba dia teraka dia fahity Jesosy. Halleluia be makasitraka Rodriguez Andriamanitra manakaripasaovana amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasaovana hatrany. Mahafinaritra be rehefa andraisana anjana rehefa azotoana mandray anjara mihitsy tena mahafinaritra be. Ndao ary ampandroso olona anankiray hafa indray tsika. Halleluia. Ndao tsika ampandroso olona anankiray mba hiteny koa ranabavitsika
na ambinina. Aleloia. Ahoana na ambinina ilay tantara? Lasoloha mbola miteny aloha zay tsy fady lasoloha zety fa lasoloha. Ao ary mitsika fitenana ary na ambinina. Inona ary ny fahitanao an'ilay tantara na ambinina? Anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy atsika rehetra rehetra. Ilay tantaran'i Davida zany Davida tokony handeha hiady dia tsy nandeha niady izy fa nijanona tao an-trano. Dia nivoaka teo an-davarangana izy dia nahita ny Batseba nandro dia vao afaka fanahy izy dia nanira-kolana napakaka ny Batseba nefa fa manambady an'i Oria izay tena miaramila tian'i Davida, tsy niara tamin'i Davida mihitsy. Dia niaraka tamin'i Batseba izy dia rehefa niaraka tamin'i Batseba izy dia niteny tamin'ny Davida Batseba hoe bevoka. Dia nanomboka teo Davida dia lasa nisy fiovatsana tamin'ny Oria satria zanaky Davida ny tao akibon'ny Batseba. Dia vao afaka-panahy Davida nandefa taratasy tany an-lehibe an-tafika ny teny hoe rehefa miady Oria dia atao eo aloha mihitsy izy rehefa manomboka ny ady zany mba tiany hoe ho faty zany Batseba fa tsy Oria fa tsy ho velona. Dia maty anaty tany moa i Oria dia ilay zanaky Batseba sy Davida maty satria tsy sitrapon'i Jehova ilay izy. Dia nisaona ny zanany foana i Davida dia nampiasany misarika sara itenen'i Davida aloha hoe talohan'ny tenenana hoe maty ilay zanany satria narary ilay zanany dia efa tsy zakan'i Davida fa nalahelo mafy izy. Dia natahotra nampiasa hiteny hoe maty ilay zaza. Dia nefa kay Davida efa nahery dia nitsangana Davida tamin'ny izy ilay nalahelo be iny dia nihinana izy ny sakafo izy dia avy eo inatana ny rahan'Andriamanitra nakao amin'ny Davida. Dia mody nanaovany natana ohatra fanoharana teo Davida hoe nisy tantara ohatr'izao sady mody nanaovany natana tantara zany. Dia tezitra be Davida hoe tena tokony ho vonoina izany olona izany kanefa izy ihany no tiany natana tantaraina ao anatin'ilay fanoharana kely teneniny. Dia hozy izy natana taminy hoe ianao no izy, ianao ilay tia Jehova tenenina. Tahin Jesosy. Aleluia. Fehiny tsara mihitsy koa ny ambinina. Aleluia. Makasitraka ny ambinina. Fehiny tsara koa ny ambinina. Saotra anareo tsara Jesosy Andriamanitra mahaly fitianareo tsirairay avy mba nimetsika kely ohatr'ilay fandaharantsika kely ty. Aleluia. Sy voalaza anareo tantara. Zao ny zavatra nitranga. Tsy misy madila no tetenina akory ny teninareo teo ampy daholo fa hiditra amin'ilay tantara amin'izay ary ahako. Efa voalaza anareo teo daholo ilay izy. Fa izao neke olakolaka Davida. Davida zany revana dia izao ny zavatra nitranga. Tao amin'ny fotoana tsy nandeha niady dia nahita an'io vehivavy io izy. Dia amin'ny mampanjaka azy na didiko fe lehibe dia efa nanontaniany ihany iza io vehivavy io. Fantatry Davida fa olona efa manambady io. Ozy Davida za mpanjaka. Tsy manino zany fa za mpanjaka ka nahirako hoe andana laivo izy. Tsy ndrarainy hoe vadiny izy. Fantany hoe zanak'izy ary fantany hoe vadiny izy. Fa nalainy dia nandriny. Ary rehefa afaka izany dia bevoka ilay vehivavy. Nanananaka raha vehivavy. Teo amin'izay zany tsapany Davida fa nisy tsangam-bato rehefa fahotana nataony. Ho hita miariary. Toy izy Davida hoe tsy mba za kosa no tratra eto inona nataony? Nampanatsoa ny Oria ity tany vadiny vehivavy. Dia rehefa tonga tao aminy dia nanontany momba ny ady teo. Dia izy amin'izay zay andana amin'izay mody. Dia sasany tongotrao. Zany hoe sasany tongotrao ny Jiosy rehefa hiakatra ambony fandriana dia manasa tongotra. Dia miakara amin'ny fandriananao dia nampitondra iny sakafo avy amin'ny mpanjaka izy.
tsy nandaitra nitetiky Davida. Aike Orialy mivoaka iny a tsy niodikory izy fa ninona izy nijanona teo ambaravaran'ny mpanjaka izy. Dia nisy nanambara tamin'i Davida hoe ohatrany tsy netinidina nge izy fa mbola nijanonao ihany dia hoy izy Davida endana mody avilavitra nge ianao endana midina any an-tranonao. Dia izy Oriany amin'ny 1:20 Samuel faharoa toko 1:20 zany hoy Oria hoe amin'ny 1:20 ny fiara sy ny Israely ary ny Joda mitoetra aty amin'ny trano rasakazo ary Jehova mpanompoky sy ny mpanompon'ny tompoko mitomby any an-tsaha zavy dia hody any an-trano kinana sy sotro ary andry amin'ny vadiko. Raha velona koa ianao ary raha velona koa ianao dia tsara ho an'izany aho. Ary hoy Davida tamin'ny raha mitoerana ary aty any io fa nampisy da nefako ianao dia mitoera tany Jerosalema andro izay sy ny ampisin'iny Oria. Ary nasain'i Davida izy dia ninona sy nisotro teo anatrehany ka nomamoy. Tara hoe Davida zany tena mana-tsaina nomeny zava-mahamamo no mamony. Itsika lehilahy moa rehefa mamy dia miakatra daholo ny filana rehetra te hiady. Matetika ny olona izay lehilahy rehefa mamy dia raha ataon'ireo mampionio taloha za rehefa mamy taloha dia any amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina miantso amin'ny mampionina 03311 524 filmony an'ilay farany le 523 zay tsony teo miantso alona iny dada ihany tiako be ho ahy ianao tena dia mitovy fitiavana rehefa mamy tsika dia ohatray. Ka ny tanjon'i Davida dia izao no mamono Oria dia alefa nonody amin'izay mba haninona mba handry amin'ny vadiny. Amin'izay fotoana izay mbola tsy neny tamin'izany fa mbola mponina. Amin'izay fotoana izay voamaly nomaly izy ny avinandro tamin'ny vehivavy tsy hoe voamaly fa mbola voaingana fa fantatra fa bevoka raha vehivavy. Oria nefa nandritra an'izany fotoana izany tany anady. Dozy Davida hoe tena mila atao hitan'ity lehilahy ity fa izy nahabevoka. Raisiny ka vao tsy raisiny mety tonga avoaka ilay trano mihitsy izy amin'iny hoe ahoana ny tsy raisiny. Ilay telefôniny io ilay commentaire antozy valiana. Ataony Davida zany nihevitra rehetra mba haninona mba handry amin'ny vady ny Oria. Dia amin'izay fotoana izay ioraka Oria ao aoriana kely hoe bevoka mitoejaza sany nody avy niady iny ngery zalahy dia mba nandry tamin'ny vady dia anananaka izay zao hoe satria raha any anady foana izy dia ahoana ary tsy maintsy hotratro ihany hoe inona ny loza. Zay zany levi-petsin'i Davida. Nasainy ny sasa tongotra tsy nety nampitondray ny sakafo ny mpanjaka mba hoe tineny ny sakafo andatsika sy neny sakafo dinia la chandelle kely tsy nody izy no mamony mbola tsy nody ihany. Zany hoe tsy nandaitra ny hevitra miolakolaka ozy nge Andriamanitra hoe nareo ozy izy Andriamanitra raha miolakolaka amiko nareo dia asehoako anareo fa za lalitsaina no kasihan'Andriamanitra ny fony Oria satria be amin'ny nitoetra eo an-tranon'i Davida tsy te hody any an-tranony izany izy. Tadidio manomboka androany fa raha iolakolaka eo anatrehan'Andriamanitra sika Andriamanitra mbola lalitsaina noho itsika lavitra be tsy azo ampitaina. Kasihany fotsiny fony Oria tsy mety mody teo Davida hoe to tsy mety mody ary izy dia ahoana zany. Dao le ary ozy Davida tsika sy lany hevitra fa tsika sady mpanjaka tsika ny Davida nasoratany taratasy amin'izay nanoratany Joab hoe alefasany anaty ady mafy be ty olona ity satria ozy Davida rehefa tsy zay dia aleoko ianao maty dia araiko ny zazakely sy ny vadinao zanako ny any dia nalefany Davida tokoa izy. Ary
narehefa tanaty ady tokoa dia mahatany anaty ady oria. Malalaka ny lavo aho ozy tsika izay. Andiny venimbola noho nyreny Davida ary noho nyreny ny vadiny oria fa maty ny lahy dia nisaona azy izy. Andiny fa 17 ary rehefa afa-tsaona izy dia nampanalainy Davida ho any an-tranony ka dia nivadiny izy ka niteraka ny zanany taminy. Nefa tsy sitraky Jehovah izany nataony Davida izany. Davida zany amin'io eritreritra foana hoe kalma fotsiny nareo anaovako azy. Azadiny ilay teny teo izay manafina fahotany dia tsy ambinina. Ary raha miolakolaka isika dia lalintsain'Andriamanitra. Eny ary ozy Andriamanitra. Ny soramandry aorianan'izany dia tsotra ny bebahan'i Davida rehefa nanariny Natana sy ny nahafahany Andramo. Samuel faharoa toko 12 ary Jehovah naniraka ny Natana ka ao amin'ny Davida ary tonga tao aminy izy dia nanao hoe ty le tantarainy ambinina teo toy izany tamy mantsy azy. Nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena ary ny iray malahelo. Andiny faharoa. Ilay nanan-karena nanana ondry amanosy sy mibetsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana ninina afa-tsy zanak'ondry fa hafikely iray monja izay nividiny ary nikolokolony tsara io ka hitombo eo aminy sy ny zanany. Fa tamin'ny hanikelin-dra lehilahy no ninanana ary tamin'ny kapokany no misy troky. Sady notrotrony teo an-trandrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tampoka, tonga tao aminy tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondriny amanosiny sy ny omby no tsiny ka tsy nangalany natao andro ho an'ilay vahiny tonga tao. Fa ny zanak'ondry vavy n'ilay malahelo kosa nalainy ka dia nataony nahandro an'ny olona tonga tao aminy. Dia nirehatra mafy ny fahatezeran'ny Davida tamin'izany olona izany ka hoy izy tamin'ny Natana, raha velona koa Jehovah tsy maintsy atao maty izany olona nanao an'izany. Ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerana efatrendry noho ny nanaovany izany zavatra any noho ny tsy namindrano fo. Hoy Natana ilay ny fahafito. Hoy Natana tamin'ny Davida, ianao izy. Ianao nge zany taitra be mihitsy Davida fa nisy nahita nga nisy caméra cachée, nga nisy espion tao, nga nisy mpitsongy. Zao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Zany no sosanao mpanjaka ny Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanan'ny Saola. Nomeko anao ny tranon'ny tomponao, ny vadin'ny tomponao andefa mandrinao. Nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Jody, ary raha mbola tsy ampy anao zany dia nomeko bebe kokoa ianao. Jerenge zany ilay tenin'i Jehovah. Koa nahoana ianao no nanamavo ny tenin'i Jehovah ka nanao izay ratsy teo masony? Oria etidana sy tsinao tamin'ny sabatra ary ny vadiny nalainao vadinao. Eny efa nivonoana tamin'ny sabatra ny tanàna Kamona izy. Ka noho izany dia tsy hala amin'ny tanàna Kaoma mandrakizay kosa ny sabatra. Satria manamavo ahy ianao ka nakavadiny oria etita ho vadinao. Zao nolazain'i Jehovah. Indro efa nahatonga loza aminao avy ao amin'ny ankonanao ihany ianao. Ary esolika eo masonao ny vadinao ary omeko ny namanao. Ary izy andry amin'ny vadinao amin'izao atoandrom-piananary zao. Fa ianao nanao an'izany tany amangingina. Fa za kosa hanao izany zavatra izany eo anatrehan'ny Israely rehetra amin'izao atoandrom-piananary zao. Loza nge zany ry avako malala. Tena zava-dozy zany ny trango zany. Mampiorory be mihitsy zany hoe ianao zany mpanjaka niezaka nanafina ny fahotanao ianao hoy izy Andriamanitra hoe ianao nanafina an'izany tany amangingina fa ny anaty dia ariariko apokako io izy Jehovah. Mahazonao an-tsaina ve zany tahotra Davida zany? Mahazonao an-tsaina ve raha ianao amin'izany tena zany hoe ozy Jehovah no tena hoe apokako io zavatra fenina io? Miesika dorika manapalpitation miakatra ny tension. Aika hitan'ny Jehovah daholo hatramin'ny kely indrindra nataon'i Davida. Tenenin'i Jehovah fa hitany daholo hatramin'ny kely indrindra. Hevitra rehetrarehetra miolakolaka rehetrarehetra hoy Jehovah zany lalim-tsaina no ianao ary Davida. Fantatro. Avery ilay tenin'Andriamanitra ny angatsika obolana 28:13. Izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina
fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Halleluja. Ianao zany nanao an'io zavatra zany amin'ny takona, fa Jehova tsy hananatra anao any amin'ny takona. Mpatahotra zany. Voalainao zay Davida toa tena tahotra. Tadidiny Davida no bolina toko 7:17 izay manafina amin'ny fahotany dia tsy ambinina. Efa nanafina ihany ozy Jehova Davida fa tratra ihany. Aleoko rangatsorona amin'ny marina. Ndry 7:10 aroy Davida tamin'ny natana. Efa nonota tamin'i Jehova ako. Ary natana tamin'i Jehova. Jehova nanaisitra ny iliko. Ka tsy ho faty ianao. Zany ny Jehova toriko aminao eto androany. Izay manafina iliko tsy ambinina. Fa izay manafina ny fahotany. Fa izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy dia azo famindrapo. Teo eo. Voaka ny famindrapo. Inona tenen'Andriamanitra tetsy amboniny? Ianao izy nanao an'izany tany mahingina fa zako kosa aneho izany zavatra anio satria ny Israely rehetra amin'izao andro atoandro be nanahary. Tonga teny vahany Davida. Tonga teny vahany Davida rehefa ny tenin'Andriamanitra. Hoy Davida oka moa Jehova. Afa-tsy hanafina ny fahotako hitsotra. Halleluja. Izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo. Tonga dia tsoroko teo izy Davida. Namota tokoa. Teninareo avana ny mahatsara an'Andriamanitra. Hitanareo tenin'Andriamanitra hoe ianao nanao an'izany tany mangingina fa za aneho an'izany amin'izao atoandro be nanahary. Ny amin'ny Israely amin'izao atoandro be nanahary zao. Fantatrareo moa ny voka-dratsiny izany hoe aseho eo amin'ny zanak'Israely amin'ny atoandro be nanahary izany zavatra izany. Raha fantatry ny zanak'Israely zany, voalohany indrindra, tsy zanaky Oriana eo akibo Batseba. Marak'ity androany tsisy nafantatra. Tsy nivoaka ange zany sekret zany teo amin'ny zanak'Israely revany. Hoe nalainy Davida mbola vadiny Oria etita dia nalainy Davida Batseba. Tsy nivoaka ange revany zany sekret zany e. Hoe efa bevoka ny Davida i Oria i Batseba tamin'ny fahafatesany Oriana. Tsy nivoaka teo amin'ny Israely ny revana hoe nalefa ny Davida tany anady. Tany aniady mafy be Oria hoe ho vonona mihitsy. Fa raha tsy zany. Tena teneniko anao fa tonga dia nitsomy ny miaramila fa ahoana kosa ny miaramila, ahoana kosa ny namanay mpanjaka no nataonao an'izany. Nary joaba ary very avana tsy tonga dia nitsomy hoe aive zany nataony nalainao kosa ny vadiny. Dia mivonoanao le zandry kely. Tsy mety kosa zany mpanjaka ntahory zalahy komy. Zany ngeravana ny efehany zany hoe ataon'Andriamanitra nanatria ny Israely amin'ny andro atoandro be nanahary to dia rava ny fanjakana. Tonga dia nioga ny Davida. Fa za mbola miteny anao androany. Mbola Jehova foana ny Andriamanitra. Mbola Andriamanitra foana Jehova ary Andriamanitra fitiavany Jehova tsika. Niteneniny zany mba hampitaorany an'i Davida, mba hampiposaka an'i Davida. Fa tsy niteneniny zany mba ho tanterahany. Na dia Andriamanitra zao izy afaka ny mbola isitina ny teny koa, afaka mbola nenina amin'ny teny koa no ny amin'ny mpanompo izay ny fidiko. Raha dia voly ny tompontopony Davida teo, nahariariny sy nalainy mibaraka. Hitanareo daholo ireo olona manao pakta amin'ny Satana nalainy mibaraka ireo amin'izao fotoana izao. Hitanareo daholo ireo olona rehetra manao pakta tamin'ny Satana mihinana ny volan'ny Satana nalainy mibaraka hariarin'ireo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra tsy nampiariary an'i Davida. Natana rery ny nafantatra an'izany sekret rehetra zany. I Natana rery no nitenenan'Andriamanitra. Dia i Natana rery ny tonga tao amin'ny Davida, tsy teo Joaba, tsy teo Abisay, tsy teo niza. Fa antiran'i Davida sy Natana.
natana le niran'Andriamanitra. Iny natany dia endriky ny fanahy masina ilay tonga mananatra antsika amin'ny alina amin'ny zavatra tsy mety mbola ataontsika. Alleloia. Marina ny tenin'ny ambinina io. Variana ny olona dia tsy tanitandry ny olona. Variana amin'ny ady sy ny fahafatesana ny oriasy ny sisa. Fa mety efa nahibatsebary na fenina ny kibo tamin'izany. Mody manao akanjo lava, mody manao akanjo rebareba be dia mody tsy atao hitan'ny olona le misareboleba misakafo. Fa efa bayonina be. Fa nafeniny Jehova. Satria nahoana? Satria niaiky ny fahotany. Raha nahararin'i Jehova zany fa tonga dia lava mifanjaka fa baraky Davida. Hoy izy Jehova hoe na dia maditra azy fa pitake Jehova amin'iteny maditra faharovako ihany satria anahy, satria nifidiako. Tsara ingeravana Jehova. Na tonga an'io dia zavatra ray fihetsiky Davida anankiray. 17 Samuel 12 efa nanota tamin'i Jehova, tena efa nanota fona Jehova izay manafina fahotany sy ambinina. Fa izay mitsotraka mafoy an'izany dia azo famindrapo. Ninana vao matily miafina mihitsy. Tadiavanao, tsara io Andriamantsika io. Tsara io Andriamantsika io. Ary izao, nalainy le zaza. Nalainy le zaza satria iny zaza iny dia nitoritoroana tany anatin'ny fahotana. Toy izy hoe alao alaiko teny izao io. Dia maty le zaza. Izany hoe izany zavatra rehetrarehetra izany anisan'ny mamaly ilay fanontaniana ambinina teo. Tsy voakaotin'ny olona intsony ny andro efa 4 volana iny, ahoana iny maty, ahoana sy ahoana tsy fantatra intsony. Rehefa Jehova ny ampiariary, miariary io, tsy azo afenina io. Fa rehefa Jehova koa ny aro dia miafina io, tsisy malala io. Na sazy famary tsy malala fa ahoana moa zany ty zaza ty 4 taona ty, 4 volana ty dia ahoana? Maty ary le izy. Atao ahoana? Teny aminao androany. Andaontsika tsy holakolaka. Efa miteny anao fa rapiditsika hijery zavatra mahafinaritra be anankiray. Ny zavatra ataontsika androany. Alleluia. Ny zavatra ataontsika androany dia andaontsika anaraka an'izany teny izany. Andaontsika tsy holakolaka. Fa Andriamanitra mbola lalitsaina lavitra antsika raha holakolaka itsika. Ny ataontsika androany andao hitsotra anatria an'Andriamanitra. Andriamanitra ne aniraka ny natanam-paminany. Andriamanitra ne amin'ny alina ty aniraka ny fanahiny masina. Ahatonga anao tena feno fibebahana. Rapiditsika. Androany anao vanginy natana. Rapiditsy ny commencement antsika. Eloavan'ilay toriteny rapiditsy après-midi. Ny commencement antsika anaty zoom ifantoka be dia be amin'izany hoe tsy hanafina fahotantsika fa hitsotra anatria an'Andriamanitra. Maevana ianao miala amin'ity sabata ity. Maevana ianao miala amin'ity fotoam-bavaka androany sy sabata ity. Riavana malala. Dia ho hitanao inona ny azon'Andriamanitra atao aminao ao aorianan'izany. Tainy tompontsika rehetrarehetra. Izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina. Fa izay mitsotraka mafoy azy no azo famindrapo. Tiaka anao azo famindrapo. Eto ambavaka koa mba azo famindrapo. Eto tsy misy anjely eto akory. Na izana ianao mila famindrapo. Na izana ianao mila ambinina amin'izay. Alleluia. Dia andao. Ataontsika izany dingana izany. Mitainy tompony antsika mianakavy. Laky lehibe hidiranao fahasoavana izany. Alleluia. Hiditra amin'ny famotinana, tsy famotinana. Hiditra amin'ny fizarana fahatsapantsika. Inona ny azonao zaraina? Inona ny nakasika anao? Nakasika anao hoe ny toriteny? Inona ny azonao ambara androany? Izy ary mizara fahatsapana, ino ny kantoko? Raha dao kiradio dia ndao ary ampandroso olontsika. Izy ary no izara fahatsapana.
Nampandrosotsika ary mbola rahalahy-tojo ny tafiditra voalohany tao iny afa mbola misy olona hafa koa manarakaraka ao ambadimbadika ao Halleloia. Tany tompo ary zany tojo inona ary no nakasika anao azo nazaraina androany anao ny fitenenana. Injatsao ty pasitera nakasiraka be lehibe tamin'ny toriteny fa nakasika sady nampahery ny tena nakasika ana le tantara kely nytenen'ny pasitera aloha resaka miolakolaka sy ny sisa. Dia ny faharoa tena nakasika ana le hoe tsy navelana loatra na dia ny tena Andriamanitra eo asitaoko amin'ity atoandro be nanary ity ny zavatra nataonao David dia vao nitsotra amin'izay David hoe tena narotsaka teo anatrehanao Andriamanitra dia tsy nitateran'Andriamanitra ny teniny fa nafehin'Andriamanitra dia tsy afa-baraka David dia natana sy David fotsiny nalala fa tsy fantan'ny olona fa raha tsy hoe dia niongana ny fanjakan'i David dia tena mahakasika hoe Jehovah tena fitiavany ianao. Halleloia. Tena nakasika be. Dia Jesosy taontsika rehetra. Halleloia be makasitraka indrindra rahalahy-tojo tamin'ny fizarana fahatsapany dia Andriamanitra manapa-pahasoavana maro fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Ampidintsika iray mpizara fahatsapana manaraka. Halleloia. Iza moa no efa tsy maintsy ranapavintsika Rodriguez ihany eo Halleloia. Manarakaraka ao. Halleloia. Misaotra azy menada foana aloha fa zava-dehibe foana zany. Nina Rodriguez inona ary ny azonao zaraina inona nakasika anao androany anao fitenenana. Makasitraka pasitera na misy fitenenana dia tay Jesosy daholo tsika rehetra. Voalazandrana tatotsy teo daholo koa fa tena hoe tena tsara Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra zany no anafina koa dia tsy nahavelany tena loza be zavatra nataony Davida. Tena hoe loza Davida nieritreretra hoe tsisy nahita ny zavatra nataony ka hiatrany zavatra kely sy mibitika indrindra dia hitan'Andriamanitra. Ary raha saika afa-baraka Davida dia izy ny Davida zany tonga dia natonga aingana mihitsiny no mitrotro ny fahotany tamin'Andriamanitra dia tsy navelan'Andriamanitra ho afa-baraka izy fa ampiranisy natana reny ny fahotanana tamin'ny Davida. Tena hoe ilaina ny mitrotra eo anatrehan'Andriamanitra fa na iolatsika na naminitsika dia hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra ataontsika rehetra. Rehefa teo ambinina zany sy mahazo famindrafo dia manaiky mitrotra ny fahotany anatrehan'Andriamanitra. Izay nakasika pasitera ka misitraka ny Jesosy. Halleloia. Makasitraka be ranabavy haingo Irina Rodriguez tena misaotra Andriamanitra manapa-pahasoavana maro fitianareo mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia misaotra anareo foana amin'ny fiarahametana. Halleloia. Fa tsara ny tompo Jesosy maro fitianareo. Halleloia. Io ary ny soahana hira mifona ny hira ataontsika anaty soa voalohany ina ny deuxième choix. Ao ary io zany ny hira voalohany proposen'ny mampionona mifona dia ina no fitsarana tanora masina itosy. Mifona sa fitsarana tanora masina itosy. Ireo zany no soahantsika androany. Ndao ary izy ary ny tianareo izy aloha mifidy ale mifona tiako le mifona io dia tsy hoe izay tiako akory ny atao fa izay tiantsika rehetrarehetra dia anjaranareo no miteny rehefa aso ny voty. Halleloia. Mifona pasitera ohatrany hoe izy ataoko amin'ny andrakilena mifona pasitera. Ao ary firy ny mifona ary ohatrany tsy mety le izy ry mampiona.
Iza naresy Marina? Mety ka efa mety amin'izay. Efa mety amin'izay fa izy tsy mety. Iza ary naresy? Indray ireto mifona be dia be. Za mety efa mifona ny maharesy. Ny olana kely Marina tena somary taratara ny connexion rehefa niteny an'izay izy dia miandry kely izay tenenao zany sika fa taratara kely izy vao taratara kely izy vao mahasoratra. Taratara kely ny soratra ny zareo vao tonga. Mifona ny lany lasa arytsika. Tonga dia nazitsika dia hitra mivavaka sy mivavaka ny firenena. Fa iny tompo tao rehetra rehetra meno finaritra tao. Tsy sosio izy ao mifona aminao, lay nitondrano ny azo fijaliana, asehonao teo kalvari ny fitiavanao ay. Jesosy no niodako e, tendranao indray nalatsaka, nikoriana mpamonjenay teo anatreany ray. Mba diovy amin'ny ranao Jesosy, mba sasao tena mitalawa, miandrandra famonjy avy amin'ny ranao Jesosy io, ity zanakao. Mba diovy amin'ny ranao Jesosy, mba sasao tena mitalawa, miandrandra famonjy avy amin'ny ranao Jesosy io, ity zanakao. Latsa Yesu mungaretanao miamiyo, nikapoina sanausalina, nifaradami nifafatesana, nunzanakulumbenum na kisasania, leti medikiachamini sao, kami andada ni nafuna, badiubi aminirana Jesús, masasao tena mitalawa, miandada famonjy avy amin'ny ranao Jesús io, ity zanakao.
sanaka maniumianao Jesus masasao tenunitalawania nianjaya paluze nafiaminirana Jesus iyo itu sanaka nianjaya paluze nafiaminirana Jesus iyo itu sanaka. Tsara loatra zany izy Jesosy. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on peut. Amen, Jesosy malalo. Isaoranay anao Jesosy zany zavatra rehetra izany. Isaoranay anao ny teninao izay tonga taminay tamin'ity androany ity. Isaoranay satria tena notahinao zahay tsy tapaka ny fandarana. Voapita ny hafatra. Ho anao ny voninahitra Jesosy malalo. Io Jesosy zany teny zany tena isy fitraikany aminay tsirairay avy izay tonga eto androany. Ka tonga ny rehetrarehetra tsy isy anatina ny fahotanay fa samy mba teo ambinina avokoa zahay. Matoka Jesosy fa avy aminao zany teny zany tonga nidina avy any an-danitra mba ho anay tsirairay avy izay tonga eto. Aza velanao misy miolakolaka izahay. Aza velanao misy ny manafina amin'ny fahotanay zahay fa samy mitsotra mba hazo famindrapo. Sady afoy an'izany Jesosy eo. Da io zay Jesosy malalo. Niza tonga eto izy androany, ny tsirairay avy. Niza tonga eto izy androany. Atao voakasiky ny fanahinao masina. Iraona tany mpaminany. Iraona ny fanahinao masina. Apody ny sainay. Atonga anay hiaika androany. Hoe tsy netiny nataonay. Ifona eo anatrehanao Andriamanitra Kristy. Ifona eo anatrehanao. Mba azahoanay an'ilay famindrapo. Ma hisokatra aminay indray ny tananao. Saotra Jesosy malalo. Dia laza saotra manao io reto olona tonga teto androany reto mba ho tonga rampitso. Petraka aminao ny fotoananay rampitso manontolo. Ity sabata fafinaretana ity apetraka ampelan-tananao. Mba tena ho sabata feno fanatrehanao Andriamanitra. Ho sabata tena hikasihan'ny tananao. Anay tsirairay avy. Hatranatin'ny fona ilalandra. Da tsapan'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Misaotra. Andray hery. Andray fahasoavana. Andray fitahina. Misaotra Jesosy. Devoly sy ny Satana sy ny finongana. Roako aminaran'i Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay toriteny izay voatory teto androany. Fa ny vozana fafy dia amoa avy zato eny arivotry manam-pataperana ho fiainana mandrakizay aty anatinay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Naomba nisosika na babitsika liana hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anao fitenena na bablina. Akasitaka pasterana ny fitonenana. Miaraka hivavaka sika marahana azy fotoana izao. Jehova malalo, tendao misotra aminao erantoerantoana izay Jehova. Amin'izany tenao mamy, tena hoe mafisataza, tenao mpanomponao izany Jehova. Tena ilay raitoana satria izay foana Jesosy mieritratra fa ohatrany hoe azo tany ianao miolakolaka izay tsy milaza ny marina izay nefa dia fantatro miariary daholo zavatra ataonay fetizay tompontenao mahatsiaro hoe manena amin'ireny nataonao rehetra fa dia mitona Jesosy amin'rafo aminay. Fakizany koa no angatananao Jesosy amin'ny firenena Madagasikara io tena hoe ampianarinao Jesosy izay tsirairay avy anenina fahotany hitsotra manambara izay rehetra tsy mety nataonay taminao dia izany no angatana amin'ny firenena Jesosy mba hifona daholo ny malagasy isam-batan'olona manoloana ny fiainana mafy tena mangeja sy ny tena hoe fijalianao izany firenena izany Jesosy mbola omenao fotoana ny tsirairay avy mbola hitodika aminao hibebaka hiala amin'izay fahazaran-dratsy rehetrarehetra mahatonga ny firenena io tena hoe ao anatin'ny fahoriana lalina tahaka izao. Tena hoe amin'ny alalan'izao teninao mamy nampitaina izao ny Jesosy mba handray ny malagasy rehetrarehetra ary berina aminao ary mangataka ny fanamasinao tokoa izay Jesosy hikasika ny tsirairay avy manomboka any amin'ny lehibe indrindra izany ary tany amin'ny madinika lehibe amin'ny firenena io Jesosy tsisy hiala maingana fa tena hoe ianao nikasika azy fanamasina anokatra ny masom-panahin'izy ireo tsirairay avy mba hiverina aminao satria
Ianao rehetra ihany no afaka hamosotra ny heloka ny tsirairay avy dia ho ambinina ny olona rehetrarehetra ao ambininy izany firenena izany dia matotra Jesosy fa hoekenao izany fangatahana tsirairay avy izany ho amin'ny firenena Madagasikara dia voninahitra sy tero natolotra anao Jesosy manantena anao izay. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao raha navaviliana tamin'izany vavaka mamy matsiro izany. Misaotra rehetra mihitsy nandray anjara teto androany. Jehovah Andriamanitra hamaly fitianareo amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Dia misaotra mankasitraka. Misaotra rehetra koa tonga niaraka taminay teto fa raha tsy teto nangingina teto ny fotoana. Raha mbola tsy tonga ny lanitra Jesosy amin'ny alina ity ka verenena tahinto verenena somatsara dolo tsika rapitso dia eo antsika rapitso maraina amin'ny 7 ora tsika dia efa hiaraka amin'izy rahalahy avy any Allemagne ao anatin'ny commencement kila sy famtinina ny Toriteny. Aleluia. Dia aveo koa manome fotoanareo amin'ny folo sasany any hiditra anatin'ny Zoom isika ao anatin'ny commencement. Aleluia. Iarahantsika. Dia amin'ny 2 ora any dia hiditra amin'ny fotoam-bavaka sy ny Toriteny amin'ny tisapataty. Aza dino toy ihany teo ihany ny Toritentsika rapitso fa tena hoe inona ny vokatra ilay zavatra niresantsika teto androany hiandrandra ny santsika. Tongava daholo rapitso mahereza isika tsirairay avy ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.